Nisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungo chao izai piana chao kuambitenenale Jesu malalo izai iainuchalanao kahilote nyadamina itwechapechakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahilote nyadamina itwechapechakawampunaya ilote nyadamina itwechapechakawampunaya. Miarabantsika tsirairay avindray tonga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity fifaliana ho anahitrana eny koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho anao irariana mba hitondra vokatsoa amin'ny fiainana antsika tsirairay avy any ny fianarantsika ny ten'Andriamanitra. Alohanderantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Iranay tsara indrindra-danitra mba raha velom-pisoaranao izay no ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay. Sotra ihany koa izay mbola manome sakafom-panahy anay anio, fo azo ny fomam-panahinay mba handray an'izany. Ary aoka izany ny avoanay mandrakariva, fatarany ny sitraponao, fa ihany koa mba hahafahanay manana fanandramana vaovao aminao, sy mifantoka aminao ary mifototra ao aminao irery ihany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe fanafahana be voninahitra. Nifantoka tamin'ny ady farany teo amin'ny tsara sy ny ratsy eto amin'ity izao tontolo izao ity ny lesona vitsivitsy nataontsika araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:12 sy ny 4:4. Rehefa tonga ny Kristy dia tsy maintsy misafidy ny tsirairay na ny tsy fivadihana amin'Andriamanitra na inona vidiny sy ny tsy fivadihana amin'ny fombafomban'olombelona. Ireo izay mankatao ampahatokiana ny lalàn'Andriamanitra sy mihazona finoanan'i Kristy dia ho lasibatry Satana. Ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany izay tsy mety miala amin'ny tsy fivadihana amin'Andriamanitra dia atao tsinitsinina, ho aratsiana mihitsy aza ary ho fahaizina milamanjy sazy ary fahafatesana mihitsy aza. Ny fianakaviana, ny namana, ny mpiara-miasa, ny mpifanolo-bodirindrina ary ny fikambanana rehetra dia ampiasa ny loharano-karena rehetra ao am-pelantanany mba handresena lahatra na hanodikodinana ny vahoaka mahatoky an'Andriamanitra anaraka ny fomban-drazana. Ho samborina ny mpino, ho taritariana eo anatrehany fitsarana ary ho saziany manam-pahefana. Tsisy toerana azo antoka ivelan'ny fiahin'Andriamanitra rehefa miray saina amin'ny fankahalany ny vahoakan'Andriamanitra ireo firenena. Ireo mpitory teny feno herim-po, feno karisma ihany koa ary tohanan'ny famantarana sy ny fahakakana mihoatra ny natoraly ny voamaika hanamafy ny tabataba ny vahoaka. Esorina mpino ny zava-tsoa rehetra tolotra izao tontolo izao. Tsy ho avy amin'ny loharan'izao tontolo izao ny fanafahana, ny hany fanantenantsika dia Andriamanitra mihitsy. Na dia sarotra izany dia afaka matoky azy isika fa hanatanteraka ny fampanantenany sy ny fangoram-pony sy ny fahatakarany. Ny toko farany amin'ny Apokalipsy dia manambara fa ho avy hanafaka ny olony sasatra Andriamanitra. Ny toko 5:10 ka hatramin'ny 20 dia mampiseho ny fitsarana sy ny fandringanana ny fahavalon'Andriamanitra. Raha ny toko 1:20 sy ny 2:20 kosa dia mifantoka amin'ny fahafahana be voninahitra izay ho azon'ny vahoakan'Andriamanitra ao aorian'ny fanafahana azy ireo ao amin'ny fanandevozan'izao tontolo izao. Ny iray amin'ireo antony lehibe hitsaran'Andriamanitra ny ratsy fanahy ao amin'ny toko 15 sy ny ka hatramin'ny 20 dia ny hanafaka ny olony. Ny loza fito farany dia ho sazony ho an'izay rehetra mitady hanerin'ny zanany handray ny mariky ny bibity.
sehon'izy ireo fa izay mitady hanafaka ny vaoakan'Andriamanitra dia hamohy ny fahafahany tahaka ny nanomezany loza tany Egipta hanafahana ny vaoakan'Andriamanitra amin'ny fanandevozana dia toy izany ihany koa ny loza amin'ny apokalipsy dia afara amin'ny fanafahana ny vaoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany amin'ny fampahoriana sy ny fanenjehana. Ny didim-pitsaran'Andriamanitra ny Babilôna ao amin'ny toko 7:12 sy ny 12 dia manampy amin'ny famaliana an'ireo maritiora ny vonoana sy ampitsahatra ny ody nataon'ny Babilôna manerana ny tany manontolo. Andriamanitra dia hanomana ny fahariafo ho an'ireo izay manao fakakana sandoka mba hamitahana n'izao tontolo izao tsy ara-ny fanalam-baraka sy fiampangana osoka ary fahatezeran'ireo mpampianatra fivavahan'ny liso intsony ny vahoakany hanafaka azy ireo ny fitsarany. Taorian'ny filazalazana amin'ny antsipirian'ny momba ny fitsaran'Andriamanitra ireo mampahory ny olona dia manambahara ny fanamaivanana sy fiarovana ary fiadanana izay hitany vaoakan'Andriamanitra eo anatrehany amin'ny faran'ny apokalipsy toko 1:20. Alaivo sary an-tsany izany, tsy misy ranomasy intsony, tsy misy alahelo, tsy misy fahafatesana intsony fa lalàna mendrika ny iainana n'izany ary mendrika ny faty. Kanefa isika dia manana fanantenana tokoa amin'ny Kristy satria tsy mba mandainga ny mpamonjintsika fa rehefa miteny dia manatanteraka. Angatantsika ny fanahy masina mba hampitoetra antsika mandrakariva ho aminy ka tsisy atahorantsika any amin'ny ho avy satria efa nitantana antsika nandritra ny lasa izy. Amen. Iranay tsara indrinizan-danitra mbola faly miantso anao izay tompo satria mampanantena zavatra tsara ho anay mandrakariva ianao. Eny fa na dia sarotra aza ny zavatra miandry anay dia ianao kosa dia manamafy orina anay fa manatanteraka ny teny nampanantenanao ho anay mandrakariva. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba namafy orina anay ka tsy salasala izahay ny amin'ny drafotra ao napetraka ao fa atoky mandrakariva ary atoky hatramin'ny farany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.